lafinatra tokovavy ankafaliana no erana aminao amin'ny takariva ity anafananao ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy efa fahita lavitra amin'ny tv izany hoentina amintsika amin'ny takariva ity ary ny fanombohan'ilay etsika manasongadina amin'ny sehatry ny harena kidiny tany dia nisokatra nanomboka androany eo amin'ny sehatra sosialy kosa indray dia ny fitokonana amin'ny tanteran'ireo varotra amoron-dalana teny nalankely teny isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny tontolon'ny fahasalamana fa ny sehatra sosialy aloha ndeha iverenantsika ranombohana ny fampalalam-baovao nanao fihetsiketsehana nentina nanoerana ny fanapahan-kevitry ny komina tamin'ny revenivohitra ireo mpivarotra amoron-dalana eo Analakely niazo amin'ny beorika tamin'ny androvoany ity raha tsy aivina moa dia omaly nisy ny fanapahan-kevitra ndraisan'ny komina tamin'ny revenivohitra amin'ny famondrana toerana ireto mpivarotra ireto raha vakarandre amin'ny lalina no mitondra ny andindiny vaovao tsara ny Stefana Gata. Sakana teo amin'ny arabe no napetraka ireo mpivarotra amoron-dalana tetỳ Analakely ka hatreny beorika izay nanapapiraka etsika fanehoana ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanapahan-kevitra noraisin'ny komina tanàna revenivohitra makasika ny famondrana toerana azy ireo avao maraina raha nikasa hivarotra tafinefa fanao andavanandro ireto mpivarotra ireto dia nosakana ny polisy munisipaly antso nataon'izy ireo moa ny hanomezana lalana azy ireo hiverina hivarotra ho azy ireo tampoka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny komina. Zao maly mbola naka entana valera be mihitsy nefa n'izay zao androany tonga andeha hivarotra tsy afaka mivarotra zay tsy manana fotom-pivelomana ankoatra n'ity fivarotana amoron-dalana ity dia zay zao nanohoan'ny zanakay androany raha tsisy satria zay omaly naketana dia avy naketana zay naneriva zay mbola naketana dia ny entana nalainay tsy lafinay dia zay zao tsisy nininona tsao mihitsy ny aminay fa mba mangataka manam-pahefana zay allo zay no mba hitady vola allo zay hivarotra fa zay tsy manana fototrasa izahay anefa raha nampivarotana ray volana tapany talohany io fo niteneniny zay hoe tsy maintsy mandoa tike 500 isan'andro nandoa ara-dalàna zay niteneniny zay hoe tsy mahazo mivarotra any amin'ny arabe nareo fa ety ambony trottoir dia asiana lalana mpandeha najainay daholo zay nefa dia zavatra nagaganay tapitapoka teo zay hoe tsy mahazo mivarotra tsony nareo dia zavatra mba mahagaganay mihitsy ilay izy zay zao tsisy no hoaninay ny zavatra hitarananay mpivarotra zany dia tampoka taminay no analananay mpivarotra tsy mahazo mivarotra dia zay no tena mampalailo anay nefa akapoky mipetraka nampafantarina fa tonga dia lakamisy zany dia tonga zay androany efa ohatran'izao ny hitanay te navela mivarotra mbola tsy naheno lozy zay mbola tsy naheno misy toerana omenanay. Omaly nampafantatra ny fanapahan-kevitra ny nanondrana toerana azy ireo ny komina nambafisiny teo anivon'ny komina fa fanapahan-kevitra voajimaika ihany no raisiny mba hialana ny fitoana ny fikarakodia indrindra mandritra izao fetim-pirenena izao raha ny fanazavana efa namela malalaka azy ireo hivarotra ny komina saingy misy kosa ny fepetra ny takina tamin'izany dia nanomezan'izy ireo lalana andehanan'ny mpandeha ny fanadiovana ny toerana ary ny fandoavana ny tike 500 orary isan'andro misy tamin'izy ireo anefa raha ny nambarany anivon'ny komina hatrany tsy nanaty izany ka natonga izao fanapahan-kevitra izao araka izany ary dia afindra eny ambody filao ireo mpivarotra ny Analakely ary eny beoririka manakaiky ny magaro kosa ireo mpivarotra eny beoririka anao fanisana azy ireo ny komina ka ezahana ny hanomezana toerana azy tsirairay avy ireo.